Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifainatona no era-banatsika tratra ity sabotsy faefatra ambin'ny folo ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny salamo fa sivy amby telopolo amby zato, salamo fa sivy amby telopolo amby zato, andininy fa sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fa efatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Haninganao mihitsy ny ratsy fanahy Andriamanitro ary miala amiko ianareo mpandatsy-zadra dia izay manonanao hoenti mamitaka Jehovah. Eny ny fahavalonao izay manonanao foana. Tsy hankaly izay mankaly anao va Jehovah, sy ho tezitra amin'izay mitsangana nohitra anao. Halako dia halako marina tokoa ireny efa fahavaloko ireny. Dinio aho Andriamanitro ary fantaro ny foko, zaho toetra ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy lalana mampahory atao anatiko dia tareo amin'ny lalana mandrakizay aho. Ilay masino manamasinana ihany fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Salamo nataon'i Davida ity eto am-pitantsika ity rehefa malala, izay anehoan'i Davida toetra manokan'Andriamanitra. Toetra manokana tsy nananan'ireo Andriamanitra tsy izy maro manodidina ny fanjakan'i Israely. Toetra manokana izay niavahan'ny Andriamanitra Davida, niavahan'ny Andriamanitra ny Baiboly, ary niavahan'ny Andriamanitra i Jesosy Kristy tompontsika. Lay atao hoe manatrika amin'ny toerana rehetra, mahita amin'ny toerana rehetra, ary izan'Andriamanitra izay no ambaran'ity salamo fa sivy amby telopolo amby zato ilay omnipresence hoy nareo amin'ny teny frantsay an'Andriamanitra. Andriamanitra amin'ny toerana rehetra. Ary izay Andriamanitra amin'ny toerana rehetra dia Andriamanitra tsy voafaritry ny elan'elan-tany, tsy voafaritry ny geografia, tsy voafaritry ny ataontsika hoe ny fotoana, fa Andriamanitra mamakivaky ny toerana sy ny fotoana. Hitantsika amin'ny Jesoa nitsangana tamin'ny maty. Jesoa nitsangana tamin'ny maty dia nivory ny mpianatra dia tonga Jesoa nefa nidy ny varavarana. Ny varavarana midy dia milaza manao hoe Andriamanitra tsy voasakan'ny varavarana midy. Afaka manatrika na dia any amin'ny toerana izay everitsika olombelona ho tsy azo hidirana ara dia azon'Andriamanitra hidirana. Izay Andriamanitra afa manatrika ary manatrika amin'ny toerana rehetra izay dia ataon'i Davida hira amin'ity salamo fa sivy amby telopolo amby zato ity. Misy lafin-javatra telo ary izay asehon'i Davida eto, satria afa manatrika amin'ny toerana rehetra Andriamanitra dia tsy azo anafenana na inona na inona. Satria afa manatrika ny toerana rehetra Andriamanitra dia mahita ny zavatra rehetra. Raha mijery ny fiainako Andriamanitra hoy Davida, raha mijery ny fiainantsika Andriamanitra satria mahita ny zavatra rehetra izy, ny voalohany hitany dia izao ny fahavalo. Hitan'Andriamanitra ny fahavalontsika. Izy manao hoe manatrika ny zavatra rehetra ianao Andriamanitra, eo amin'ny toerana rehetra ianao, naiza naiza misy ianao, naiza naiza misy aho dia hitanao aho. Fa saingy izao hitanao koa ny fahavaloko. Hitantsika amin'ny andininy fa roa amby roapolo, ny Andriamanitritsika rehefa malala dia mahita ny fahavalontsika. Raha miteny hoe fahavalontsika dia izao ilay olona izay manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka te hanimba ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, te hanimba ny planin'Andriamanitra. Ny fahavalo izay resahana eto dia tsy hoe ilay fahavalo mandatsa-dra ihany na ilay fahavalo maka fananana ihany, ireny fataon'ny olombelona ilay fahavalo, fa ilay mandrava mihitsy ny planin'Andriamanitra. Tsaroantsika tsara Petera. Fotoanan'ny karemtsika dia mahatsiaro ny tantaran'i Petera. Ny mpianatra rehetra dia samy nanome toky fa hiaraka tsy hivadika amin'i Jesoa.
Ary anankiray tam'izany de Petera niteny manao Jesosy niteny manao tsy maintsy ho avy nge, tsy maintsy hombona ny zanak'olona, tsy maintsy ho faty ny zanak'olona, tsy maintsy ho viraviraina tolotra eo an-tanàna, mpanota ny zanak'olona. De nitsangany Petera, sanatria de sanatria aminao ny ho tonga am'zany zavatra izany. De hoy Jesosy taminy, makanisa ty vooko anao ry Satana, satria tsy mihevitra ny an'Andriamanitra ianao fa mihevitra ny an'ny olona. Ina dikan'izany? Satria zany lay tenin'ny Petera de nandrava, nanohitra lay planin'Andriamanitra, nanohitra lay planin'Andriamanitra hoe tsy maintsy ho faty ao miazy fijaliana ny zanak'olona. Ary dia eto any dia lay atao hoe fahavalon'Andriamanitra dia tsy voatery lay manala fahavalontsika, tsy voatery lay hoe mandrava ny fiainantsika maka zay mety ho etatsika na ny fananantsika ihany, fa lay mandrava mihitsy ny planin'Andriamanitra momba ny fiainantsika. Misy planin'Andriamanitra momba ny fiainantsika raha van'ny fahavalontsika. De hoy mpanao salama eto rehefa manao hoe satria Andriamanitra manatrika amin'ny toerana rehetra, satria Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra de zao mahita ny fahavalontsika izy, ary mahita ny fihetsiky ny fahavalontsika handrava ny mahasoa atsika, de miditra tsehatra Andriamanitra. Hatria mahatonga ny Davida eto manao hoe haringanao mihitsy ny ratsy fanahy, zany hoe midira tsehitra Andriamanitra handrava ny planiny ratsy izay mandrava ny planinao Andriamanitra am'izay mahasoa. Rehefa koa malala ity andinin-tsotra masina ity ara de andinin-tsoratra masina mampahery atsika, ahitsika tsy miady rery, ahitan'Andriamanitra io zavatra hatrehatsika io, hitan'Andriamanitra io fandravana na fikasana handrava ny planin'Andriamanitra mahasoa ny fiainantsika io, hitan'Andriamanitra ny fahavalontsika de manome tokatsana tsika tsara zany eto mpanao salamana hoe aza manahy fa ny Andriamanitra ao amin'ny toerana rehetra, mahitanao, mahita ny fikasana ratsin'lay ratsy handrava ny fiainanao ary hiditra tsehatra izy, azonao antsony izy, azotsika antsony izy hiditra tsehatra miaro atsika. Fa ny faharoa zay asehony ity salamo ity, salamon'i Davida tsika teo manao hoe amin'ny toerana rehetra Andriamanitra ka mahita ny fahavalontsika de miaro atsika amin'ny fahavalontsika, fa amin'ny toerana rehetra koa Andriamanitra ka mitaridalana sy mamelona atsika. Tsaroantsika amin'ny salamo fahatelo amby roapolo io, hoy Davida amin'ny salamo fahatelo amby roapolo manao hoe mamelombelona ny fanahiko izy, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, nandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana zaho, nitsoraka azonao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra. Zany hoe lay mpanompon'Andriamanitra, isika mpanompon'Andriamanitra de mahatsiaro ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy mahatsiaro hoe Andriamanitra lavitra zany fa mahatsiaro hoe Andriamanitra eo akaiky, Andriamanitra eo amitsika ary tsy eo amitsika tsy manao na inona Andriamanitra, hoy ny mpisalamon'i Davida, fa eo amitsika mandinika atsika ary mitaridalana atsika izy, mitaridalana, mamelona sy mikarakara. Marina fa amin'ny lafiny anankiray any de mety ho adinontsika zany rehefa variana amin'ny asantsika isika, ary rehefa variana amin'ny asantsika isika de hadinontsika zany fanatrehan'Andriamanitra zany ka everitsika fa miady rery sika, na koa everitsika fa ny fahombiazantsika de isika rery ny nampahomby azy, ny famirapiratsantsika de everitsika fa ny fiezahantsika rery ny nahavita azy. Tsia, mpanao salama eto de milaza marina aminao fa hitan'Andriamanitra ny fiainanao, ny fiainatsika ary mitantana atsika izy, mitantana atsika amin'ny toe-tsaina zay tsy ahitantsika eritreretina mihitsy ary, mitantana atsika sy mampandresy atsika amin'ny ady sarotra, mamelona sy mikarakara. Zava-dehibe zany rehavako malala amin'ny mpanao salamo moa no hoe Andriamanitra de Andriamanitra ianterana, Andriamanitra mamelona sy mikarakara vanim-potoana adikitsika, tsy misy zavatra mora azo zany fa misy zavatra tsy maintsy hiaretana, tsy maintsy hiezahana ny zavatra rehetra zay eo ampelantanan'ny olona. De hoy ny mpanao salama hoe ny Andriamanitra de Andriamanitra mitantana atsika eo amoron-drano fialan-tsasatra.
fa ny fahatelo zay aseho ny ty salamo ity dinio ao Andriamanitro zahoana misy lalana mampahory ahy ato anatiko io le hoe jero sao de misy zavatra mampahory ahy ato anatiko ato de tario amin'ny lalana mandrakizay aho zay le zahantsika manao hoe any Andriamanitro tsika dia mahita atsika ary mitaritarana atsika satria eo mandrakariva izy salamiano miteny manao hoe eo lohako manodidina eo lohako sy eo ivoako ianao ny bokin'ny Exodosy de manazava fa Andriamanitra eo aloha tahaky ny andriafa ao arina tahaky ny rahona zany hoe lay Andriamanitra de zao Andriamanitra manatrika atsika amin'ny fotoana rehetra fa ny fahatelo farany zay aseho ny ty salamo ity Andriamanitra eo mandrakariva de mitaiza atsika mitaiza tsy hoe mampanara-po atsika fotsiny Andriamanitra na mampiantatsika fa eo Andriamanitra mitaiza ary ny asa mpanaovan'Andriamanitra atsika dia sady fitaizana atsika aza tonono zany ny asa mpanaovan'Andriamanitra atsika dia sady fitaizana atsika matetika misy fizaham-toetra matetika misy zavatsarotra lalovana de zao eo Andriamanitra eo akaiky tsika Andriamanitra tsy miafina fa Andriamanitra eo ary maninona mitaiza manitsy raha ifikirantsika la salamo fa telo amby roapolon'ny Davida teo ihany satria salamon'ny Davida mety salamo fa sivy amby telopolo amby zato ity de ny salamon'ny Davida ihany le sahatsika ho Davida manao hoe nitsorakazonao sy niteinao ny mpiandriondry any tamin'ny androndry Jesoa tamin'ny andron'ny Davida mihitsy koa aza de nanana tehina roa tena ampelantanana ny ray a tehina lava mahatratra hatramin'ny 2 metatra sy 20 na 2 metatra mihitsy aza dia misy farango ery aloha tahaka ny tehiny eveky iny ary ny faharoa de manana lay toe tsorakazo izy zany io fohifohy io sahabo ho 50 na 80 centimetatra samy fitaovana eny ampelantanana amin'ny mpiandriondry reo fitaovana voalohany lay tehina de zao fiarovana io rehefa tonga ny fahavalo da fahavalo ny ondry ny bera zany hoe ny orsa na ny liona na ny amboty dia intehina lavy iny no ampiasain'ny mpiandriondry iarovana ny ainy ondry iny ny fitaovam-piadin'ny mpiandriondry anoerany ny fahavalon'ny ondry ary lay farango ery aloha ery rehefa latsaka ny anaty lavaka ny zanak'ondry de sotoniny amin'ny farango iny miakatra indray zava-dehibe iny tehiny iny fa tsy ny tehiny iny ihany fa izao manana tsorakazo izy manana tehina fohifohy zay ny mpiandriondry ka rehefa mifanosina ny ondry de kapohany amin'iny tehina fohy iny lay tsorakazo iny lay tsorakazo ny fitaizana lay tehina lava tehiny fitahiny iny tehiny fiarovana iny lay tehiny zay entin'Andriamanitra miaro sary zay sehoan'ny Davida hoe miaro sy mikarakaratsika Andriamanitra iny lay tehina miaro atsika fa misy kosa tehiny fanitsiana io lay tsorakazo rehefa mety variana de mipotra ny tehiny fanitsiana tehiny fanamboarana ary zay le resahantsika manao hoe eo Andriamanitra mitaiza atsika amin'ny alalan'ny fitahina Andriamanitra omeny atsika ny fitahina hitaizana atsika hoe mba mahay makasitraka ve mba mahay misaotra ve zay le tehiny fitahina omen'Andriamanitra atsika ny fitahina mahasambatra atsika fa ny fitahina koa de zao fitaizan'Andriamanitra atsika mba ahay isaotra n'Andriamanitra atsika fa misy koa ny tehiny ny fanitsiana ny fanamboarana mba hampiorina atsika amin'ny finoana io le tsorakazo fa ireo rehetra ireo Davida de mahafatahotra re afaka malala am'izao farany herinandro zao de tsarofy fa ny Andriamanitra mahitanao eo akaikinao mahafantatra anao mihitsy ary tao amin'ny Davida mihitsy manao hoe dinio Andriamanitra dinio ny toetrako dinio ny fahalemeko dinio ny heriko zay nomenao ahy dinio ny fanomezam-pahasoavana zay nomenao ahy de zaho toetra zany hoe tezao aho amboary aitsio aho satria eo ianao mandrakariva no zany re afaka malala ity salama fa sivy amby telopolo amby zato io de salama mampiorina atsika atoky bebe kokoa an'Andriamanitra fa ny Andriamanitra tsika mahafantatra ny atsipiriana tsisy zavatra manokana zay tsy fantatra Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika no zany mandrisika atsika ty salamo ty atoky an'Andriamanitra
mandrisika atsika ty salamy ty hiasa bebe kokoa an'Andriamanitra, mandrisika atsika ty salamy ty ho ty bebe kokoa an'Andriamanitra. Ivavaky sotra tompo anoho ity teninao ity zay mampirisika anay ho tianao, mampirisika anay hanatena sy atoky anao, mampirisika anay hifaly mihitsy aza aminao satria eo mandrakariva amin'ny fiainanay ianao. Tsy hitanay maso tsy azonay tsapahitanana anao saingy misy sy eo ankilany mandrakariva ary ny asanao de hivelomanay isan'andro. Sotra tompony am'izay mena ho anay tamin'ity herinandro ho difity ny farana ny herinandro. Misaotra tompo. Na de tsy takatry ny sainay aza ny fitondranao de takatry ny sainay kosa fa teo ankilanay ianao nombo nitahiry. Vavak'izay tompo. Zao farany herinandro zao mankasitraka tam'izay menao, mametraka sahady ny herinandro vaovao am-pelantananao. Mety misy zavatra nampalahelo anao nataonay. Misy zavatra nampalahelo ny namanay nanandrasan'ny namanay taminay ka tsy vitanay. Nefa azonay natao hifonanay aminao re. Fa mampahirezanay tompo. Hifaly mandrakariva aminao. Jereo ny tokantrano tsirairay manaraka zao mofonay zao tompo. Ataovy mahatsiaro fa ao anatin'ny tokantrano tsirairay ianao. Mitaiza, manitsy, mamelona, mikarakara, manambina, mananatra, mampiorona amin'ny finoana. Jereo ny tanindrazanay mangatak'izay tompo fa indrena ho an'ny mpitondrisana ambaratongany indrindra am'izao fiandrasana ny gouvernemanta vaovao zao de mivavak'izay tompo miasa mahery. Ianao Andriamanitra no ametrahanay ny zavatra rehetra. Esoranay ianao ny fitantananao, esoranay ianao ny famindramponao de mametraka ny tanindrazanay eo am-pelantananao zay. Anapaka mandrakariva tomponay Jesosy ny finoana sy ny fanantenana. Misaotra Jesosy. Amen.